Efapolo isan'ireo tafakatra tamin'ny dingan'ny manasadalana amin'ny fifaninanana hira evanjelika antsoina hoe Celebrations Voice izay karakarain'ny FJKM feno arivo raha tsy aivina kosa dia nilahady lasa teo no natanterahana ireo fanitsanana tao anatin'izay hira izay. Totosa tamin'ny alahady lasa teo ny fanitsanana Celebrations Voice ampaefadalana ny fanitsanan'ireo mpandray anjara miisa 350 ary nitsana tamin'izany ny 340. Fantatra nandritra fotoanary fa Ramatokely Andria Miadana ny Voarsoa Sarika no nahazo ny laharana voalohany. 70 no isan'ireo mpifaninana fantatra fa hiatrika ny dingana manasadalana izay totosaina amin'ny alahady faharoa amby 20 septambra ho avy izao eny amin'ny FJKM feno arivo hatrany. Ao aorian'ny dingana manasadalana kosa dia mpifaninana 20 no hiditra ny vila izay hanofanana ny mpandray anjara hiatrika ny famaranana izay totosaina ny 9 septambra zao. Amin'ny 13 hatramin'ny 5 septambra ho avy izao kosa no hiofana ao amin'ny vila izy ireo. Iny fanadihadiana niompana tamin'ny tontolon'ny finoana ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no isa rahantsika raha amin'ity takariva ity. Ny tontolo politika dia ny fanomanana ny fifidianana no isan'ny henoentina taminao tamin'ity takariva ity. Isany amin'izany ny fampitan'ireo solotenan'ny OIF iraka eto Madagasikara raha mifantatra dia andefa mpanaramason'ny fifidianana anaramason'ny zava-misy mandritra ny fotoanan'ny fifidianana eto amintsika. Zareo avy ao anivo ny OIF izay fisaorana feno tompoko lasa tompoko vavy no atolotra ho anao nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso amin'ny 2 arivo indray manome fotoana ho anao ny tenako velo matompoko.